Tompoko lahy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana no tsidiako ny tokantranonao no sady hiara-bakanao amin'ity hariva ity. Tonga soa ianao atao anatin'ny fotoana ny famparalam-bavao ny fahitalavitry ny MPS manasana mampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Mikatona ny Brown Knaps rehetra manerana ny nosy hatramin'ny alakamisy maraina raha ny tapaka ny sendika ny mpiasa taorian'ny fivoriam-be nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Tsy mbola mivany ny olana ka mbola anaova ny mpiasa antsoavo na izany anaty izany isy ny asa anatiny na ilay antsoina hoe service minimum interne mandritra n'izay fotoana izay. Maro ireo manandrara ao teo anivon'ny Knaps androany noho ny verimaina fotsiny. Teraka tao anatin'izany fotoana izany ihany koa ny antsoina hoe fivondronan'ny zokiolona misotro ronono mitaky ny zondry. Tato-baovao sy fanadihadiana nataon'ny Ando Miaratiana sy Manora Andriamalala. Vao maraina, marobe ireo olona manandrara ato amin'ny Knaps noho ny verimaina nody. Ny katona ny birao, mahatsiaro atao ankilabao ny pilarara. Velotaraina izy ireo ny amin'ny fivezivezena matetika izay mety afara amin'ny tsy fahavitany ny taratasy. Tsy manaiky ny fanampitriana sy fakana vola ny fisotrondronono izy ireo. Dia alao le volanay mba tsy kitikitihana mihitsy izany fa velao ao. Ty zao certificat de vie tamin'ny 6 juillet dia zao mbola tsy tafiditra foana. Ty karatra efa inefatra zay. Zoary ny fahatsarana nefa manao ny ataony ve dia karamakeliny ndray tsy azo. Zay ve olona mavesatra ohatra zao dia firy andro mivezivezy aty dia mikatona fotsiny tsisy fandraisana taratasy fa efa mba ela kosa izay le nikatonana izay fa tokony mba misy fandraisana andraikitra atao anatin'ilay izy fa tsy hoe migrevy dia ohatra zao fotsiny. Dia za zao efa impiry mivezivezy aty dia midy ohatra zao foana dia na le taratasinay raha taraiky dia avy eo lasa tsy ara-potoana ilay zavatra ilainay an'ilay izy. Dia nefa dia tonga aty ianao dia mikatona anao fa hoe tsisy mandray dia teraka teto ny fivondronan'ny zokiolona misotro ronono. Ny roso tamin'ny fanangonantsiny izy ireo nanomboka ny 9 Jolay lasa teo. 240 no sy ny voangony hatramin'ny atoandro teo. Iray ny hevitra fitakiana ny fanatsarana ny tolotra omenan'ny zokiolona sy ny fiarovana ny tampoka tsembohany. Amin'izao fotoana izao efa tsy mifanakitsahana amin'ny vidim-piainana intsony totsika hoe ny inflation zany amin'izao fotoana izao efa miakatra be nefa mbola ny grille indiciaire sy ny karazany efa ela be fa dépassé loatra zany izy dia lasa victime be zany lay ataontsika hoe le reny tantely angambizay raha ohatra ka misy tantely afadrakotra dia le reny tantely zany zao sahirana ihany hoe manahoana mbola misy ve ao anatin'le rakitra mbola misy tantely sa manahoana. Tsy mbola nivany olana iroso amin'ny fanakatonana ny birao rehetra manerana ny nosy ny mpiasa nanomboka androany hatramin'ny alakamisy heriny. Isiana nefa ny asa anatiny na ny service minimum interne eo anatrehan'izany. Ho an'ny rapitso sy ny rafakapitso aloha an'ny mpandray fisotrondronono dia izay zavatra napetrany tamin'ny juin, juillet, janvier, février, mars no mandeha zany ny fandraisana eo. Dia no an'ny manaraka eo aloha izahay miezaka ny hoe tsy sy ny fatapana nefa kosa ao anatin'izay zavatra izay dia eo alohantsika zao hoe mikatona ny Knaps. No an'ny rapitso sy rafakapitso aloha zany mbola hoe mety hoe mahazo zay mahazo fa mety misy koa aloha ny hoe mbola fepetra manarak'izay satria araka ny hoe mikatona anazy mikatona mazava ho azy misy olona tsy voaray eo dia mbola misy zavatra miantona aloha tena zay amin'ny service minimum anazy tsy afaka hiteny zany ny mpiasan'ny Knaps hoe mandeha zato isan-jato. Ankoatra ny fitakiana ny famoahana ny marina momba ny famonjana ny tale general mpisolo-toerana izay efa nahazo fahafahana vonjimaika sy ny famahana ny olana izay mampikatso ny volan'ny Knaps, mametraka aiai ny mpiasa manoloana ny raharaha SMGD sy ny fanendrena tale general vaovao. Zany zao zavatra ataontsika hoe à court terme zany resaka SMGD zany sy ny hoe à court terme hoe inona ny famerenany vola mandra-paroviana ve fa eo zao ny mahataitra ny rehetrarehetra hoe fa maninona no mikorotana ny ao amin'ny CUA ahoana io SMGD io zany. Ny fahaefatra dia ny fanendrena DG. Ny fanendrena DG dia afaka mariantsika tsara fa mbola miankina ihany koa amin'ny hoe raha 2022. Raha 2022 hitantsika tsara fa maneraka Madagasikara misy soratra hoe aza atao tantely afadrakotra ny harem-pirenena. Raha vao ohatra hoe misy siosio mampatahotra mety ataontsika hoe onoono fa reny ihany no mitombony miinsista hoe ametraka DG tsy fantatra hoe ny ekipa ny teo aloha ihany ve sany hoe ahoana dia efa mitaitaina ny mpiasa.
efa nisy ny fifampiresana sy fitediavam-baolana saingy tsy mbola nisy mangirana hatramin'izao ka antony mbola nohizany mpiasa ny fitakiana miankina amin'ireo avokoa no avy ny knaps io atoandro ihany koa anefa nisy ny taratasy fampilazana avy amin'ny filan-kefim-pitantanany eo anivon'ny knaps manery ny mpiasa nokatra ny birao ho tombotsoan'ireo mpikambina fito etsy ao amin'ity orinasa ity isy ny fampiatsoana mpanao gazety ataon'ny sendika ny mpiasa rampitso hamaritra ny toy ny raharaha famitaky tsy misy atakandro ny fanesorana ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiasa ny sendika ny mpiasa eo anivon'ity ministera ity nilaza ireto farany fa tsy mahavaolana ny ministra amperinasa ary vao maika mampikorotana tanteraka ny sehatra ny fampianarana ambony eto Madagasikara mbola tsy nivaly raha teo ny fitakiana nataony ireto mpiasa ireto araka ny angom-bavao nataony Njavandriamaefa sy Andry Rakotomalala. Tsy mahavaolana ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiasa ho ny sendikany mpiasa ao anatin'ny Sendipers androany. Amikorotana avokoa ireo ratsa mangaika rehetra mampiodina sy mandrafitra ny sehatra ny fampianarana ambony eto amintsika. Amitokona ny mpampianatra mpikaroka na ny SSS, efa nahitana olana ihany koa ny mpandrara eny anivon'ny université na ny PAT, atsy lazaina intsony ny fitokona ny mpianatra isan'ny taona noho ny olona ny vatsy-pianarana. Mirehatra mena ny sehatry ny fampianarana ambony akatakina ny fambetra-pelana na ny fanesorana tsy misy atakandro any ministra tompona andraikitra ho ny fanazavana. Eto izahay dia manamafy ny zavatra nolazainy ireo ray aman-dreny be SSS ny fangatahana fametra-pelana ny ramatoa ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiasa noho ny izay tsy famahana olana izay ka rehefa tsy voavaha ny olana dia aleo ataony izay mahavaha olana ny fitantanana ny ministera ankehitriny dia tena mandringa tokoa ny tontolo ny ministera ny fampianarana ambony indrindra ny fampianarana noho ny izay tsy famahana olana sy ny fanolora-botanana sy ny fampandrina drisa ataony tompona andraikitra izay ka dia zay zany ny fangatahanay ary angatahanay tsy misy atakandro ny fametra-pialananao ramatoa ministra ny fanesorana anao zay angatahanay amin'ny andriamatoa président ny fanesorana ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikanohana ara-tsiasa satria dia tena manakorotana ny tontolo ny anjerimanontolo manakorotana ny tontolo ny fampianarana ambony ny zavatra ataony ny tsy firarahiana ataony ary ny fanampena tsofina zay ataony. Ratsaivana ny 12 ny volana septambra taona 2024 ireto mpiasa eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony ireto no nanomboka ny taky ny indemnité de technicité, ny famadiana ny budget autonome ho lasa budget général ary ny fampitsarana ny antsojay atao amin'ny mpiasa. Mbola tsy nivaly ireo fitakiana ireo hatramin'ny androany. Nanoho ny fitakiana sy ny fitokonana ny mpiasa ny volana jona lasa teo, saingy fisamborana ireo mpitarika sendika no setrin'izany ary tonga hatrany amin'ny fampanoavana. Nahazo fahafahana vonjy maika izy ireo taorian'izay, ary eo ambany fanaramaso ny fitsarana ireo olona ireo ary ho tsaraina ny 20 ny volana jolay ho avy izao. Nanamafy ireto mpiasa ireto androany fa tsy matahotra ary tsy anaiky lembena na manoloana izay mety ho anjojay atao amin'izy ireo satria fitakiana ara-dalàna no atao. Fa olona anarivony ao anatin'ny toeram-pivarotana 10% no esorina amin'ny toerany etsy amin'ny tsena ny petite vitesse vokatry ny fananganana ny tetikasa teleférika alavin'izy ireo izay fikasana izay ka nilanjan'izy ireo sora-baventy androany maraina. Tena toerana nitatitra ny angom-bavao momba izay Yavitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala. Raikitra ny orakoraka sy ny fitsofana keririoka ny maraina toeto etsy amin'ny tsena ny petite vitesse. Mandoha izao fitondrana izao ny akamaroan'ny mponina Antananarivo manoloana ny antsonjay sy ny dido mamotika ny tanàna sy ny asa fiveloman'ny mponina. Tsy latsaky ny ray isan'andro ny fitakiana sy ny fitokonana etsy sy eroa. Ny safidiny tsy hivarotra fa ny tsena avokoa ny mpivarotra eto amin'ny petite vitesse androany. Antony, ny sorona tsy nisy fampilazana mialoha izy ireo ary afindra eto amin'ny ity toerana ity. Mpivarotra manodidina 10% ny voakasiky ny famondrana toerana izay. Mba mangataka izay mba tsy kitikitihana ny tsenanay fa kisao moramora fotsiny izy fa henonay hoe harotana daholo ny tsenanay ety petite vitesse. Zay zany mba fangatahana avy aty aminay mpivarotra rehetrarehetra ary efa hitanay mihitsy le programme anasao fa hopitehana daholo ny tsena ray manontolo ety amin'ny faritra ety petite vitesse aty ka izahay tompo dia tsy manaika fa ny tsena vaovao izay ho atokana ho anay aoka mba ananganana an'ilay
programan zareo fa tsy ho atao anay le le tsena vaovao ao fa azaka ty anareo mpivarotra fa vahoaka manarivony no mivarotra eo ary mivelona eto a fa tsy olona ray na manjatony akory tsisy fampilazana io tsisy ninina io efa fantatra izany io programa io a fa tsy maintsy andehony io ary betsaka no miteny aty aminay hoe hompitehana zany ny tsena rehetrarehetra. Tsy manakana nitetika asa izy ireo fa saingy manao antsy fanairana manoloana ny fahampitehan'ny asa fivelomana satria olona mamelona vady aman-janaka mizirizira nefa ny fanjakana raha nambarany ireto mpivarotra ireto hatrany. Mety toy an'izay zany a dia tsy mbola misy toy any aloha hatreto fa mbola fangatahana aloha zao ataona izao fa nytoy an'izao mbola tsy fantatray aloha fa mbola miankina amin'izay famalianareo an'izao antso ataona izao a zay mety hoe ampilamina azy tsy ampilamina anazy ny ray ina mihitsy ny varotra rehetrarehetra eto hoe akatony lontsena fa efa akaiky ny fotoana androdanana an-tsena antsika raha ny feo sy ny programa nasa efa hitana eo ambadika ao efa mandeha. Nakatoavy ny filakevitry ny minisitra Omaly Alarby fa hitoy ny fanafarana ireo fitaovana ananganana ny teleferika izay hiadidian'ny kabinetra ny tanàna vaovao. Iray amin'ny retetika asa izay heveriny maro anisa fa tsy mbola lahara-pahamehana hatreto satria olombitsy ihany no hisitraka azy ary tsy ho vahaolana amin'ny fitoanan'ny fifamoivoizana eto amintsika. Fitoanana izay vokatry ny faratsindalana sy ny tsy fahaizan'ireo mpandrindra ny fifamoivoizana. Ankoatr'izay ny resaka herinaratra aza olana tsy mety voavaha eto amintsika kanefa ny teleferika izay mandany amin'ny alalan'ny herinaratra ihany koa. Manginy fotsiny hoe Madagasikara sy ny mponina ato aminy miamitrosina amin'ny tany andromanalina kanefa ireo vondron'olona efa manana ny fivelomany no mpitehana indray ka hanampisa ireo tsy hanasa tsy voaisa. Afa anampitrotraka ny fatapahan-jiro ny fametrahana herinaratra eo amin'ireo toby fiantsonany train urbain hoy nambarany olom-pirenena androany ny eo tsy vova kanefa zavatra tsy laharam-pamehana indray no ilingilingy ny mpitondra ankehitriny hoy izy ireo ny fampanantenana fanafoanana ny fatapahan-jiro taorian'ny 20 jona tsy hita hatramin'ny androany angom-baovao mbola nataon'ny avitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala hatrany. Nakatoavina nandritra ny filakevitry minisitra Omaly ny ampidirana herinaratra eny anivon'ireo fiantsonana train urbain lehibe 4 sy ny toeram-piantsonana kely 4 izany hoe ampahany amin'ireo fiantsonana 13 izay apetraka voalaza fa automasina ihany koa ny lamasinina ampiasaina amin'izany ho an'ny olom-pirenena tsy hitondra fiovanana amin'ny fitaterana ny fisian'izy io noho ny sarany mety ho lafo ny toerana andalovany ihany koa tsy amin'ireo toerana ahitana fitohanana maritra ora maro. Eo ihany koa ny fahatapahan-jiro izay hiamafy hatrany. Ka raha hoe misy ny hevitra hafa anafatra groupe sy ny anina iny ake samy manana stratégieny. Raha ohatra amin'ny paikady ny teo aloha zao anisy foana le paikady mahasamihafa na ny loha na ny DG ny jirama impire tsy mbola voavaha ny olana ny délestage. Zay angamba satria io ange raha jereva na hitan'ny zalahy io e. Hita mpitondra ny tsy fetezana io sy ny fetezana io ile teneniko to hoe le paikady sy ny fitantanana dia tsy fantatro hoe ahoana no mahatonga ny zavatra izay zany. Mety tombony raha fieteretana amin'izay anazy hoe mahatonga ny fanjakana misisika amin'izay zavatra. Amin'ny fahazavako azy resaka efa ao anatina propagande zao dia mety hoe izay ngamba raha amiko tsy vahaolana mihitsy hoe délestage raha izao hoe ny ataony dia io no atao sahady. Fa raha amiko manokana mety efa ao anatina propagande mampatonga ny fanjakana misisika manao tena vao maera mety hoe tia raha tsy araka ny jiro tapaka lavaka vao hoe ampy an'io mety anahirana ihany tsy fantatro hoe ahoana tokony le délestage ny tokony ho vahina fa tsy vahaolana mihitsy io train urbain io raha amin'izao fahampotoana izao. Mitetina 770 miliara ariary ny teti-bola nanaovana ity tetikasa ity. Lalam-by 420 kilometatra miainga ao Sorano hatrany Amorona koa nanodiavin'ny lamasinina. Ankilan'izay, nandritra ny fitabatabany nataon'ny mpiaro ny zony mpanjifa teny amin'ny Jirama Faravohatra. Ny alakamisy 12 jona lasa teo, nolazain'izy ireo rehefa avy niaona tamin'ny minisitra fa ovahana ny olana fahatapahan-jiro aorinan'ny 14 jona fa efa misy ny groupe nafarana anarenana izany. Raha nitazana nefa dia Omaly tsy niova ny zava-misy miamafy hatrany aza satria mitombo ny ora sy ny faritra tsy afaka misitraka herinaratra intsony. Voarirarira tanteraka ny mpanjifa ny Jirama na ireo mpiaro ny zony mpanjifa aza mizarazara hevitra raha ny fanehoan-kevitra maro samihafa.
verevitra tanteraka ny malagasy ny fiainana andavanandro nefa mitoy ihany ka miandrandra ny fifidianana ho avy anovana ny tantara. Miaina amin'izay zava-misy isany malagasy amin'izao fotoana izao hajanona avokoa izay mety aitraitra rehetra ny fasarana na tsy lazaina intsony ny hirifiriny antsika tsy maintsy izakaina eo anatrehan'izany rehetra izany. Ando miaratiana sy manora andre malala. Trano tsy zarizary, trano azo, zara raha misy isitrihan'ny mpianakavy. Mitambatambatra anaty efitra kely avokoa ny rehetra sitrany ayay. Tafo fanitso efa mikopakopaka, gorodona tsy milalotra na vita amin'ny simenitra, rindrina mitampina goelaka. Izay ny trano fonenan'ny malagasy. Misy azy ireo tsy manana mihitsy fa mialokaloka eny ambany lavarangan'olona, eny amin'ny sisin-dalana, afaka hidaboana rehefa alina ny andro. Miaina antsika mamirifiry amin'izao ririna izao. Zaza amam-behivavy avokoa nefa ny ankamaroany. Tsy misy azo atao, noho ny tsy fampiny ao am-pelantanana, tsy maintsy miaritra ny zava-misy. Idiran-drivotra idira-moka fa zany fitoto-moka fotsiny. Eny tsy gorotona fa soma. Mangatsika fa sina balatona eny ambony. Eno fotsiny manao lamba mafana fotsiny, tafo botsifotsy, asina dra, ena amin'ny zava-misy. Satria manampatrano ke lafo be. Etsy mba tsy manofa. Am'le rivotra dia le amin'ny momba ny afo. Ny andro koa mangatsika ao an-trano. Mangatsika, tena mangatsika alaina daholo lamba rehetra ho tafiny. Tena tsy ampy ny botifotsy. Tena tsy ampy ny botifotsy tafiny. Eritreretina mihitsy ary ohatrany hoe misy fanala midiny zany ve amin'ity taona tamin'ity fa tena nangatsika tantera. Zay zao zany raha ohatra hoe mba misy ny azo atao mba indrindra mba tokony hijerina aty ambany tanàna e. Zogo nefa tsy mendrika ao anay zao zay dia miaina ny zava-misy. Maningitra ny amafin'ny fiainana ankehitriny. Tabidalakaleny maro anisy izay efa tafalatsaka anaty fahantrana lalina. Tsy ny safidy ny ainana fiainana tahaka izao ny malagasy, fa kosa ny ninana ampahantraina tamin'ny alalan'ireo karazana efitaingina sy ny nofinofy rehetra izao. Any amin'ny tena ain-dehibe mihitsy ny voatotoina, tsy atao laram-pamehana. Mba sy ny fijerena mihitsy ny loha le fiainam-bahoaka fa tena enjana be. Ny vary lasa lafo be ny rehetrarehetra mihitsy hatramin'ny vidim-piainana rehetrarehetra mihitsy nefa izay moa melon-janaka kely mbola tsy saotr'izao hatramin'izay ny ainana. No fatrano izao ila tsy ho voalotsony, ny ankizy ila tsy hianatra. Tsy haiko le fomba fiasany izany tena tsy mety mihitsy satria mba tokony hoe ampijerevany ihany izany ny vidim-piainana mba tokony ho ampidininy. Tena sarotra amin'ilay mpianakaviana mihitsy aloha no mamelona ny ny ankonana amin'izao satria ny asa tsy misy dia mba izay asa tselitselika kely zao ny ameloma ambady aman-dalana. Tena mety kosa mihitsy ny olona amin'izao satria ilay fidiram-bola tsy misy. Tsy misy afaka elazintsony fa mandroso Madagasikara. Mandroso anaty antsana, manakaiky ny tena fahantrana lalina, ary gisitra maneran-tany. Any amin'ny larana fahadimy maneran-tany, manitra indrindra ny firenena malagasy, izay tanotana ny fitondrana izay milaza azy ho TGV. Efa taona tsy nahita mangirana ny malagasy, fa navarina kady hatrany. Fa tsy manara-dalàna kosa ny fandrotana ny sara mpandraisana anjara na ny antsoina hoe caution alohan'ireo kandida izay latsaka ho fidiana filoham-pirenena ho lasa 400 tapitrisa ariary na 1 miliara iray ambilanja raha toa ka 50 tapitrisa ariary izany tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2012 sy 2020. Mandehebe ny resaka makasika ity fampiakarana ity ary anisan'ny naneho ny heviny makasika izay ny kandida Marc Ravalomanana. Ny tenany izay mitaky ny anatanterahana ny fifidianana saingy kosa tsy anaiky ny tsy fanaran-dalàna sy ny osika ary ny teti-dratsy rehetra mety andinana ny safidim-bahoaka. Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Nampahafantarina tamin'ny tatitry ny filakevitry ny gouvernemanta ny talata 12 Jolay lasa teo ny sara mpandraisana anjara na ny caution alohan'ireo kandida hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena. Ity mariboly ity izay nahita mpiakarana avy hatreny. Raha 50 tapitrisa ariary ny sara mpandraisana anjara tamin'ny fifidianana 2012 sy 2020 dia nasondra ho 400 tapitrisa ariary na 1 miliara iray ambilanja izany tamin'ity fifidianana 2020 sy 2020 ity. Fanondrotana izay tsy manaraka amin'ny voasoratra ao anatin'ny lalàna fehizoro andinin'ny fahasivy laharana 9 sy 20 tsipika ohatraohatra 7 mikasika ny fifidianana filoham-pirenena. Raha ny andininy fa 7 amin'ny lalam-pandroana no jerena dia fifidianana mialohan'ny fotoana élection anticipée ity fifidianana ho atao ity. Noho izany araka ny andininy fa 7
ao amin'ny lalàna fehizoro laharana fa 2018-009 mifeny fifidianana filoham-pirenena dia ny fandraisana anjara na caution tamin'ny fifidianana teo aloha ihany no tokony ampiarina tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona araka izany a ny fanovana ny caution ho lasa 200 tapitrisa ariary. Niteraka resabe ity fanondrotana tsy ara-dalàna ity. Ireo milaza fa fomba ankolaka anliana ireo kandida. Eo ihany koa ny teny fa adiny mpanambola sisan'ny fifidianana fa tsy ady hevitra intsony. Ny mpanao politika sasatsasany milaza fa noho ny tsy fahampiny vola eo ampelantanany Senin nandrotana avy efatreny ny sara-pandraisana anjara ny kandida. Ho an'ny kandida Ravalomanana dia mitakina ny tanterahana fifidianana ny tenany, saingy tsy anaiky kosa ny tsy fanarahan-dalàna sy ny osika ary ny teti-dratsy rehetra mety handrinana ny safidim-bahoaka. Adidon'ny Senin mandray ny fepetra rehetra araky ny fahefany, manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna maro efa hita amin'izao. Tokana ny tanjona dia nisy ny fifidianana madio sy mangarahara ary andraisan'ny rehetra anjara. Fa didiko fe lehibe no azo ilazana ny fanapahan-kevitra noraisiny gouvernemanta iny mahakasika indrindra ny fampiakarana 200 tapitrisa ariary ny caution na ny sara-pandraisana anjara ny kandida iray rotsaka hofidiana filoham-pirenena amin'ity fifidianana ho avy ity. Kosa nambarany teo anivon'ny KMF Knoe tamin'ity androany ity. Tsy manaraka ny voafaritra lalàna ihany koa io fampiakarana nataon'ny gouvernemanta io raha ny fanadihadiana sy ny agnombavao nataon'ny Njavandrema efa sy andry. Ny tombo 300 isan-jato no ny tamin'ny fifidianana 2024 ny sara-pandraisana anjara ny kandida iray irotsaka hofidiana ho filoham-pirenena amin'ny fanontana ny bileta tokana ampiasaina amin'ny fifidianana amin'ity taom-pifidianana 2024 ity. Raha 50 tapitrisa ariary izany teo aloha dia lasa 200 tapitrisa ariary izany ankehitriny. Tsy fantatra mazava ny tena antony nandraisan'ny gouvernemanta io fampiakarana io, saingy ny azo ambara ho ny firaisamonim-pirenena avy amin'ny KMF Knoe dia tsy ampitovy ny herijika eo amin'ny samy kandida mikasa irotsaka hofidiana io fampiakarana avo dia avy ny caution io. Io débat io angeny tokony nentina tany amin'ilay fanatsarana an-dalam-pifidianana. Inona moa ka ny olana tsy nametrahana ao anatin'ny dalam-pifidianana amin'ny hoe otrinina isaky ny bulletin no participation ny kandida. 4% isaky ny bulletin satria participation fanotanan'ny bulletin io caution zany. Zavatra ohatran'izay zany l'esprit nitondran'ny KMF Knoe le hoe nalaina ny hevitra ny avy aty fotony. Fa raha zao situation zao zany ohatrany hoe manao didiko fe lehibe ny gouvernemanta amin'izay veriny fa mety zay tsy fantatsika moa inona ny base de calcul nametrahana an'ilay izy fanajana zany mampihemitra ny maro. Marina fa ny KMF Knoe miteny hoe tokony tsy ho maro loatra ny kandida. Fa le esprit nentin'ny KMF Knoe amin'ny tenan'le hoe tsy tokony ho maro ny kandida dia hoe mifampiresah ianareo kandida. Zany hoe misy finiavana, misy liberté ao anatin'izay misoazir hoe ity le kandida zay ho apetraka. Fa izao zany lasa misy kandida zay tsy manana ny moyen azadiny fa mbola 4 fois plus nio nge ny moyen ho laniny amin'ny fanatanterahana ny fampelezan-kevitra. Zay le tenena hoe miteraka tsy fisian'ny herijika, tsy fitovian'ny herijika ny kandida. Izao fa manome vana kokoa ny kandida manambola zay mbola metrana fanontaniana avy aiza marina moa ny vola ampiasain'ny mpanao politika eto Madagasikara. Raha ny lafin'ny lalàna kosa indray no jerena ady nanitsaka ny voalazan'ny lalàna ihany koa ny fampiakarana io sara-pandraisana anjara ny kandida io satria fifidianana alohan'ny fotoana no atao. Voalazan'ny lalàna fe izoro 2024 tena mangarahara madio ary eken'ny rehetra rehefa avy eo. Raha ny ataoko tiako Madagasikara manokana no resahana faniry dia fa samy malalitsika efa voninahitry ny ela. Efa voninahitry ny ela ny ataoko tiako Madagasikara ary no mafisy ny filoha Ravalomanana tamin'ilay fanambarany omaly ny fahavononany hiatrika an'izany fifidianana izany ho famonjena ny fanavotana ny firenena. Fa indrindra famaliana ny fangatahana sy ny antsoantson'ny vahoaka malagasy zay tena tafiditra sy tafahitsoka any anaty fahatrana lalina dia lalina amin'izao fotoana izao. Ny fandarana miara-manonja moa dia arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7 sy sasany eto amin'ny MBS Fahitalavitra sy ny MBS Radio ary ny Radio Mata.
fa mila mifanatsahana amin'ny fitombony mponina eto Madagasikara ny kalitaon'ny tolotra omenan'ny mponina ao aminy. Fanambogoavana mila atrehany Madagasikara ny fanabeazana momba ny fahasalamana ara-pananahana ambony tahan'ny fitondrana voka sy ny fampanambadiana ny zaza aloloatra eto amintsika ka tokony ila fiheverana. Ando Meratina, Manorandre Malala. Mananika ny 30 tapitrisa ny malagasy amin'izao fotoana izao raha nitatitra ny voaka tsy mbola ofisialy. 7 zaza latsaky ny 4 taona, 3 10 taona hatramin'ny 7 taona, 2 eo anelanelany 10 taona hatramin'ny 4 taona, 8 5 taona hatramin'ny 4 taona ary 300 ny 5 taona mihoatra. Itomba viroeny nisy tany mponina isaky ny 5 taona raha ny fanazavana. Izany hoe any amin'ny taona 50 sy 2000 any ho any ananika ny 80 tapitrisa ny malagasy. Saika amin'ny vangonga eto avoatany akamarony mponina, voakasika izany Antananarivo sy Vakinankaratra izay ahitana mponina betsaka indrindra. Miakatra ny tany fitondrana voka loloatra aty amin'ny tany afrikanina, tafiditra anatin'izany Madagasikara. 700 ny ankizy tsy amin'ny taona miditra sady amin'ny fanambadiana. Olana goavana ihany koa ny fialana andarana an-tsekoly aloloatra izay vokatry ny fantrana. Fanambogoavana mila apetraka ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina amin'ny lafiny rehetra, indrindra ny fahasalamana, ny fanabeazana ara-pananahana ny tanora, ny fanatsarana ny rafim-panabeazana eto Madagasikara. Il faut souligner que ça reste quand même des défis importants qu'il faut surmonter parce que la fécondité des adolescentes reste élevée. Elle continue à handicaper les jeunes, adolescentes et filles en matière de scolarisation. Donc on observe en tout cas une grande coupure en termes de taux de scolarisation lorsqu'on parle du primaire au secondaire. Donc en partie dû au fait qu'il y a des grossesses précoces, des mariages précoces qui restent encore élevés. Vous avez vu les statistiques qui ont été présentées. On a 40% des adolescents qui sont mariés avant l'âge de 18 ans. Donc ça reste vraiment des défis auxquels, en tout cas, nous devons faire face. Tombanana valo lavitrisa ny mponina maneran-tany raha nitaritra navoaka ny UNFPA tamin'ny taona 2024 ity. Iverenantsika kely sy ny lafim-baovany politika avelao ny vahoaka itsara raha nanao ny mety teto amin'ny firenena ianareo na tsy. Izay nambarana nisy ny vaovam-bahoaka Madagasikara voafidy teto amin'ny boriboritany fahadimy androany. Mandeha tokoa mantsy ny feo amin'izao fotoana izao fa dia manomana fitsoana hiala eto Madagasikara ny olona vitsivitsy mitakosina amin'izao fanjakana Andry Rajoelina izao. Tato-baovao nataony avitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala. Fitantanana gabraraka fanodikodinina ny volam-bahoaka fanoranana ny harem-pirenena tsara-drariny ady an-trano fiarovana olo-tokana ho an'ny tombontsoa manokana fa nitsakitsahan-dalàna sombony tamin'ny tantara navelon'izao fitondrana izao volana vitsy sy hatapiran'ny feptom-piasany miariary toy ny tafika andrefa tanàna ny fihetsika mandetika ny firenena nataon'ny ekipa ny fitondrana ankehitriny tsy mahagaga raha toka misy ny fikasana ialan'ny Madagasikara ho ny solombavim-bahoaka ny Madagasikara. Any am'tambazotra any mandeha ny feony amin'ny hoe misy nefa manomana, misy nefa mieritreritra sy miketrika ny fomba hitsoahany. Misy ihany koa ny feo mandeha mahakasika ny hoe efa manomboka manafina, tsy amelana marika na trasy, ary misy ny manapotika ny atota taratasy. Raha tena misy izany zavatra izany dia tsy mahagaga satria miariary toy ny tafika andrefa tanàna tsy azo afenina, tsy takona afenina intsony ny zavatra tsy mety nataony mpitondra ankehitriny. Izay araky ny teny frantsay no milaza azy hoe tsy nanompo an'ilay vahoaka izy na tsy ny servira izy ny teny frantsay fa nandroaka atao anaty kesy na ny se servira. Appropriation ny tenena ny teny frantsay azy, approprieny ny fananam-panjakana na ny patrimoine. Zay le appropriation patrimoniale. Raha nanao ny marina izao fitondrana izao dia tsy tokony eritreritra ny tsoaka fa avelan'ny fitsarana nanao ny asany ho hiatrany ny fanazavana. Raha lehilahy ianareo raha tena tia tanindrazana ianareo miatre ny fitsaran'ny vahoaka fa tsy ny fitsaram-bahoaka amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'ny fifidianana. Tsy te handray ny sazy mifanandrify amin'ny atao hoe eloka izay saziany lalàna mifanandrify amin'ny zavatra tsy mety natao dia zay lâcheté zay ny teny teny frantsay azy manomana amin'ny fitsoahana. Raha tena tany republikanina, raha tena tany tandalàna ilay Madagasikara dia satria ianareo any no nilaza fa maleo tena amin'ny fitsarana mijanona eto ary ianareo ho resy
ay de sira tenin'Andriamatoa Andry Rajoelina raha ilaza izy fa tafa mivantana amin'ny vahoaka malagasy amin'ny alahady asa mora tena mivantana iny na ambamboarina de zao lay teniny manao hoe ny marina tsy mba maty tsy ho azy zany tsy ho anao zany Andriamatoa filoha mialatsiny tranga iaraha mahita ny ivelany toa ny Frantsa sy Etats-Unis miatrika fitsarana ary atao azalambo mihitsy ireo mpitondra nanao ny tsy mety hiara-lalàna velona toy ny olon-drehetra izy ireo andrasana ny avadiky ny ampitso raha hipetraka amin'ny toerana tokony isy azy tokoa ny fitsarana ka hanao izay asa marina ampiandraketana azy ireo izay amin'ny fanenjehana ny tsy maty manota Vavao ny trangam-piarahamonina kosa indray raim-pianakaviana iray no mitondra bisikileta no maty tsy tradrano vao hitsaky ny fiara lehibe iray mpitatitra biriky teny amin'ny digina nosy 100 ny atoandro teo. Tsy mbola fantatra ny antony nahatonga ity lozam-pifamoivoizana ity fa raha ny hita teny an-toerana dia tany amin'ny sisiny akaiky ny fandehanan'ny mpandeha tongotra no nandehanan'ity mpitondra bisikileta namony ainy ity. Efa nentina any amin'ny biraon'ny polisy any Tsaralalàna ny mpamily ilay fiara anaovana fanadihadiana ary efa tonga teny an-toerana ny tolakandro teo ihany ny teo anivon'ny BMH naka ny razana. Amaranantsika ny vaovao amin'ity hariva ity namerina ny fitaovam-piadiana ho an'ny tafika rosiana ny miaramila ny Wagner herinandro maromaro ataoriny ny fikominana nataony ny faraparan'ny volana Jona lasa teo. Anisan'ny tafiditra tao anatin'ireo fitaovam-piadiana naverina ireto ny fiara-mifono vy T90 ary ny lance-roquette Grad ary ny Ouragan. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Mathieu Pressy. Fitaovam-piadiana mahery vaika 2 arivo. Bala 540 taonina ary fitaovam-piadiana kely 2 alina avy amin'ny vondrona Wagner naverina tamin'ny tafika rosiana ao Malelarby. Nisy ny fifanarahana teo amin'ny lehibe mpitarika ity vondrona miaramila ity sy ny tompona ndraikim-panjakana rosiana natongavana tamin'izao dingana izao. Raha tsy haivana dia mifaraparan'ny volana Jolay lasa teo no nikomy tamin'ny filoha rosiana ny vondrona Wagner izay tarihany Evgeny Prigojine. Iray volana ihany naretan'izay fikomiana izay ary ny filoham-pirenena Belorusia nelanelana teo amin'ny rotonta. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ireto fitaovam-piadiana naverindreto ny fiara mifono vy T90 ary ny lance-roquette Garda sy Ouragan. Anisan'ny nanampy ny tafika rosiana tamin'ny ady hifanandriana ny Ukraine sy Russia ny vondrona Wagner ary izy ireo no lohalarana tamin'ny ady feno ramandrika ao an'ny Bakhmut tanàna ravany ady ary lasa Moscou ny volana May lasa teo. Nandritra ny fikomiana izy ireo dia nibody ny foibe ny tafika tany atsimon'ny Rosia nandritra ny ora maromaro ny miaramila ny Wagner ary nandeha an-tongotra 100 kilometatra maro nakany Moscou. Ny farana ny arivany 420 jona ny fikomiana niaraka tamin'ny fifanarahana momba ny fiaingany Andriamatoa Prigojine ho an'ny Belarusia. Dia zay koa ry tompoko lasy tompoko vavy no masaka azona roso tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ampatsahifika ianao fa ny fandarana aona marina sy ny Global News izay ny fandarana anankiroa aorin'izao arainao aorin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny ronan-tsara indray miseho mitondra lohateny hoe je vais épouser un prince ny sampana fampalalam-baovao dia misaotra anao nanaraka vaovao hatramin'ny farany veloma tompoko.